avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Ho fantatra tsy ho ela ny anaran'ny papa vaovao an'olo ny papa François efa navita ny fifidianan'ireo kardinaly niatrika ny conclave tany Vatican ny hariva teo. Tsisy fanitsiana tony tamin'ny taona 3 indray ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona 5 ity araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitra minisitra omaly. Amin'ny fanjakana fohy be araka izany no anao izay tiany atao amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka. Taratry ny fanekeny izay tiany Frantsay atao sahadiny nanekeny mpitondra malagasy hiditra tao anatin'ny komision mixta ho ny minisitra teo aloha Joasy Eleonoro Androany. Isan'ny mansatotra ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny rongony avoabetroka amin'ny fisiany kolikoly avolenta sy ny tambazotra matanjaka ho ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Tsaroana Androany ny farana ny ady lehibe faharoa tao Eropa. Teo ihany koa ny fandresen'ny la Frantsa ny Allemagne na Nazi, 20 taona lasa ihany koa ny von'olona mahatsiravana tao antsinana ny Algérie, izay namoizana ain'olona na alomaro ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay mialohany idirantsika amin'ny vaovao eto an-toerana dia mitodika ny Vatican masony rehetra amin'izao fotoana izao tamin'ny fitora mahery-teo no nivoaka ny setroka fotsy tao amin'ny chapelle Sixtine Vatican izay famantarana fa nalan'ny papa vaovao ireo kardinaly izay nanatanteraka ny conclave tao an-toerana. Ho fantatra tsy ho ela araka izany ny anaran'ny papa fafito ambempolo sy roanjato andibo ny papa François. Hatreto olona nalony no efa mitandahatra miandry izay anaran'ny papa vaovao izay fa miaraba ny mpindro katolika maneran-tany sahady atoa amin'ity androany ity nahazo izay papa vaovao izay izay hoentina amintsika miandalana eo ihany ny andindininy vaovao mahakasika izay. Fa matoa andatsoratra no hanoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ality. Tsy nohainona ary tsy nomelina lanja hatrizay ireo mpahay toe-karena manana traikefa amin'ny fanatsarana ny toe-karena malagasy. Miantraika mivantana amin'ny fiainana malagasy ny vokatr'izay amin'izao fotoana izao mpitondra etsy an-daniny manao izay saimpatany ka nampitsahatra ny fandiniana ny LFR ho an'ny taona 2024. Matoa andatsoratra. Nankataovy ny filan-kevitry ny minisitra ny fampitanam-bava manamarina fa tsy hisy ny fandrafetana ny volavolan-dalàna fanitsina ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 na ny LFR 2025. Voalaza tamin'izany fa araka ny maridrefy ara-toe-karena dia mifanaraka amin'ireo vinavina napetraka teny am-piandohana ny teti-bola amin'izao fisasahan'ny tao-pikatrohana 2024 izao. No mafisina fa tsy ilaina ny manitsy ny lalàna mifehy ny teti-bola. Izany hoe tsy misy ny LFR, ny taux directeur niakatra ho 20 isanjato, tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana, manjaka ny tsy fandriampahalemana, miparitaka ny rongony sy ny zava-mahadomelina, mahazo vahana ary mialalina hatrany ny fantrana iainan'ny vahoaka malagasy. Dia inona intsony fa mampamangy ny fangatana fitsondrotan-karama izay nidradradradraina ny voalohan'ny volana May lasa teo. Velomatreo ny fandraisanao mpiasa-panjakana ary mampamangy ihany koa ny fampiakarana teti-bola ampiasain'ny solombavambahoaka mivantana isaky ny faritra toy ny SIAD. Ireo solombavambahoaka dia efa nahazo 4 fa ireto mpiasa malagasy mba manao ahoana? Ireo solombavambahoaka ihany koa mbola afaka miady ary tsy maintsy iady izay ho anjarany amin'izay mety ho fikasana anova lalam-panorenana ahafahany Andry Rajoelina manao 3e mandat. Fa ny vahoaka malagasy manao ahoana eo anatrehan'izany? Anao ahoana ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fampiofanana arak'asa sy ny maro hafa? Izay eo ihany fa ity fampiakarany banky fohy be ny taux directeur ho 20 isanjato ity anao ahoana? Amin'ny ankapobeny, miankina amin'ny politika mbola apetraka
tsy ampitotongana ny sandam-bola malagasy raha mita amin'ny vola vahiny, miankina amin'ny fidangany vidim-piainana sy ny toe-karena ary koa ny politika apetraka amin'ny famatsiam-bola sy ny fampiasam-bola no ametrahan'ny banky fohy be io taux directeur io. Vitsy ny orinasa azaka izany ary mety hojanona ho resaka fotsiny ihany sisa izany fampindramam-bola ny banky izany. Antony, rehefa ampindrana ny mpanjifa na ny orinasa dia makatombony ny banky ary mampindram-bola amin'io taux directeur 2% napetraka io. Ny tsy fisian'ny politika mazava anatsarana ny toe-karen'ny firenena no mahatonga izany. Tsy misy paikady matotra sy mazava ampitomboana ny fahafa-mamokatry ny mponina. Tsy mbola voafehy ny tolotra sy ny tanady ary betsaka kokoa noho ny fanondranana ny fanafarana avy any ivelany. Maro anefa ireo mpahay toe-karena manana traikefa ary afaka mamakafaka dia ny meloa ny zavatra mety hitranga eo amin'ny tontolon'ny toe-karena eto amintsika, na eo anatrehany zava-mitranga manerana izao tontolo izao, na eo anatrehany zava-misy iainana eto Madagasikara. Ny tena olana tsy nomena lanja ary tsy homena lanja ireo sehatra ireo, ary tsy homena lanja ihany koa ireny mpahay toe-karena ireny. Tsy hainona raha miteny sy manolotra sosikevitra anatsarana ny toe-karena malagasy. Fa tsy hisy fanitsina tony tamin'ny taona 3 indray ny tedi-bola mpanjakana amin'ity taona 5 ity, araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitra minisitra Omaly. Araka izany, amin'ny fanjakana fohy be no anao izay tindy amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka izay manamafy ny tsy fisiany ny fitsinjaram-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Nanantena tsy nisy ireo solombavam-bahoaka izay niandrandra ny LFR manoloana ireo laharam-pamena maro tokony irosona na saina no nitaritra ny Cyprien zay. Tony tamin'ny taona 2024 tsy nasiany mpitondra indray ny volavolan-dalàna fanitsina ny teti-bola-mpanjakana ho an'ity taona ity, araka ny tapaka izy ireo tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly teny amin'ny lapa-mpanjakana ny Avoloa. Tranga izay maneho fa ny fanjakana fohy be no ifesy hitantana amin'izay ity ny volam-panjakana. Volam-bahoaka mandritra ity taona 2024 ity. Fantsina ny teti-bola izay efa nandrasan'ireo solombavam-bahoaka araka ny faneho-kevitra izy ireo ny talata teo nandritra ny fanokafana ny taom-pivoriana. Ny lalàna raha teo manambara fa amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny meraroa no andiniana sy andaniana izay fantsina ny teti-bola-mpanjakana izay ifanaraka amin'ny toe-java-misy. Fa dia nanantena tsy nisy araka izany ireo olom-boafidy ny hevitra fa afaka hitondra fantsina mba hitondrana ireo teboka laharam-pamehana ilana ny teti-bola-mpanjakana ho famaliana sy famahana ny olan'ny vahoaka amin'ny andavanandro sy ampandrosoana ny firenena. Tranga maro anefa no niovana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany na ho an'ny teto Madagasikara izay ilana fanitsina teti-bola ifanaraka sy hiatrehan'izany. Hitantsika zao vaovao anisan'ny tena hoe ngeza be zao ny vaovao ny agoaza ny akarany tany aba alain'zareo aty amintsika ho lasa 7.7% ny vaovao mahakasika manodidina ny zany amin'ny volana Jolay nisy sy ny fifanantonana mbola tsy hay ho an'i Madagasikara na ho an'ny firenena afrikanina mihitsy hoe mbola hitohy ve izay tsena ny agoaza zay zany efa tokony homantsika mety ho fahaverezana asa raha sanatria tsy hitohy izay tsena ny agoaza. Anisan'ny olana koa zao Madagasikara izay napagaga ihany hoe ahoana ny tsy nahitany fitondrana anazy ny resaka rano eto Madagasikara. Hidina be zao ny tamin'ny famokarana ho an'ity taona 2024 ity noho izay fiovaovany ny toetrandro izay. Any koa zany tokony anisan'ny antony lehibe izay nikitihana ny volavolan-dalàna amin'ny fiain'ny teti-bola-mpanjakana eo. Sehatra roa amin'ireo maro na ianona fitarainana sy fitakiana tao anatin'izay efa-bolana voalohany izay ny sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana, ny fanamboarana sy fanavaozana fotodrafitrasa, ny fandraisana ho mpiasa-mpanjakana sy ny sisa. Fa ireny rehetra ireny araka izany tsy misy afaka anaovan'ny solombavam-bahoaka sy loholona adisisika amin'izao fotoana fa miankina amin'ny fahendren'ny fahefanam-panatanteraka. Debe no efa mitady zany ilay fiovana kanefa tsisy fanitsina moa zany dia nidikan'izay hoe niteo ihany niteo ka eto zany zahay dia maneho ny alahelo-nay amin'izay tsy fenona zay satria mbe efa betsaka tsy hoe zahay ihany fa reo misehatra amin'ny fanabeazana dia efa naneho moa an'ireny faneho-kevitra ireny nefa raha mahalala fa izao firenena izao nitoy izao dia voalohany
ao amin'ny fanabeazana ny tena misy lesoka be dehibe zany a dia tsy mahagaga fa na dia atao hoe ny ray aman-dreny eo amin'ny fitondrana azy dia jereo reny fa ohatrany hoe mahamenatra ihany reny famaliana teny eo amin'ny filoham-pirenena solombavam-bahoaka dia reny ve dia mba atao hoe tokony isy raha misy reny tokony any ambadika any ny tokony fanao andreny a. Ito araka izany ny fimonomononana sy ny fimenomenonan'ireo mpampianatra na vita fiofanana tsy voaray ho mpiasa-panjakana amin'ity taona ity, toy izany ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ny tany amin'ny mpitandro filaminana aloha no hita fa efa nisy fandraisana foloalindahy miisa 27 ary raha ny voarakitra tao anatin'ny LFI 2025 ho 3 ny fitambaran'izay fandraisana mpitandro filaminana izay amin'ity taona ity fa tsy voafaritra mazava kosa no isan'izay ho mpiasa-panjakana ho raisina amin'ireo departemanta ministerialy hafa. Fa isan'ny nanantena tsy nisy ihany koa vokatry ity fanapa-kevitry ny fanjakana fohy be ity ireo mpiasa nanantena fisondrota-karama. Dikan'izany a manapirofo zany zao fa tsy mieritreritra zany resaka mpiasa zany aloha zany ny fanjakana tsy isy resaka fisondrota-karama zany satria tsy kitika teti-bola-panjakana izy fa ny zavatra anankiray ihany koa hoe ny midika ihany koa ty aminay hoe le fahavononana ho any amin'izay le resaka hoe ampandroso ny firenena mihitsy zany no tsy tena mivonona amin'izay zany ny fanjakana raha izany satria ny tontolon'ny asany no tena isy anankiray hojerevana raha ohatra ka ianao ampandroso ny firenena na ny mpandraharaha iny zany na ny fanohanana nyreny mpandraharaha reny zany dia tokony hojerena daholo eo anatin'izay rehetra eny misy idirany daholo zany anatin'ny resaka teti-bola-panjakana daholo zany rehetrarehetra zany dia mampalahelo eo anatin'le zany satria tena ay zany tsy tena vonona ny fanjakana zany tena tokony hamafisina ny tolona syndikaly ary manentana ny syndika rehetra antsika isy anomana fivondronana. Mazava iny fa tsy isy ny fanitsinany teti-bola-panjakana ho an'ity taona ity natao anatin'ny amehana sy fotoana fohy aza no nahafahan'ireo solombavambahoaka sy loholona nandinika izany tamin'ny LFI 2025 nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ny taona lasa fa foizan'ny fotoana namakafakana izay nitondra tany amin'ny fandaniana tsy nasiam-pantsina. Fa raha izao fanapahan'ny fanjakana fohy be izao manahy ihany koa ny mpanara-baovao amin'ny mety tsy isin ny fasafasy na ny fiaonan'ny governemanta sy ny fahefana mpanatateraka indray anehoan'ny fanjakana fohy be fa izy ireo no mandidy sy manapaka eto amin'ny firenena mandefitra izany fitsinjaram-pahefana sy fiainona ny feon'ny vahoaka izany. Eto ampiandrasana ny anarany izay papa vaovao izay atranisika fa mitony fampahalalam-baovao taratra ny fanekeny izay ity amin'ny frantsay atao sahadiny nanekeny mpitondra malagasy hiditra tao anatin'ny commission mixte ho ny minisitra teo aloha Joasy Leonora androany. Efa namamanaiky sahady sika matony roso tamin'ny avomera hitambarana amin'ny commission mixte izay fitaovana entin'ny frantsay makany amin'ny fiaraha-mitantana kanefa tsy izay no tadiavintsika fafakana ireo nosy malagasy ireo tojindrina tahirino mitatitra ny any Tsiprian'izay. Vatany vonanaika ilay fananganana ny commission mixte io i Madagasikara dia tafajoboka tao anaty aratony ny frantsay izay tsy maintsy afara amin'ny fiaraha-mitantana foana. Raha ny fiaingan'ny andian'ny faharoa amin'ny fiainana izay ho tanterana ny 30 ny volana Jona izao dia ilay teo aloha ihany izay tsy namokatra sy tsy naomby no miverina hoy ny minisitra teo aloha Joasy Leonora fa ny mandrafitra ny delegasionna malagasy fotsiny no hiova. Tsy hita izay tena vokany azo tsapahi-tanana dia izao indray zany enitaona tsiarina isy indray fionana izay kasaina ho atao amin'ny farany volana Jona izao fa 30 ny volana Jona. Amiko aloha ny fionana voalohany iny dia zavatra tena hoe pokaty mba tsy lazaina hoe tsy fahombiazana satria nisy moa zany le fionana lazaina fa itoy enitaona tsiarina zany vao isy indray resaka ifanaovana. Mila manangana delegasionna hanetsiketsika ny firenena mikambana izay efa nanambara fa antsika ireo nosy ireo sy ny fitsarana iraisampirenena ny tokony ataon'ny Madagasikara fa tsy anangana delegasionna hiditra ao anatin'ny aratony ny frantsay. Io vomera hitambarana sy isasahany io mihitsy no hamolahan'ny frantsay ny mpitondra malagasy makany amin'ny co-gestion na ny fiaraha-mitantana. Ary na inona azefatry ny toa-kevitry ny delegasionna malagasy ao dia afara amin'ny fiaraha-mitantana foana ny vokatra farany raha commission mixte io no hitondrana azy. Hoe raha tsy homana ngamany tamin'ireny fotoana ireny dia tsy naharesy lahatra sy tsy nahatosika ny zareo frantsay ka amin'izao isika amin'ny teny izao
aiza ho aiza ny tena fiomanana indray a satria raha ohatra ka ifampiraharaha amin'ny volana jona na dia ataoko hoe tamin'ny farany volana avril teo no nanapahana ny hevitra tokony tao anatin'izay 9 taona zay zany a efa maromaro ny zavatra efa masamasahana ka tarafitsika zao nosy Maurice zay natafaverina ny nosy Chagos dia tsy nandalo tany amin'ny zareo anglisy ny fifampirarahana fa tany amin'ny fitsarana iraisam-pirenena fa raha mbola ifampiraraha amin'ny frantsay dia mbola zay tiany zareo atao ihany indrindra raha teo isika dia hita proof fa tsy matohatra mihitsy ilay mpitondra frantsay ninninna zavatra ho lazaina. Disy fiainga efatra ny amboalohany io fomba fitakiny io efa hita fa tsy naomby mbola averina ihany ilay fidirina ao anaty commission mixte ho hiatrany ny fanazavana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe enitaona nitsakotsakoana sy nanomanana paikady ve ny fanjakana sa enitaona natorotoro manandrarà tao aorian'ny fivoriana teny Andafiavaratra ny taona 2024. Raha enitaona nitsakotsakoana hoy ny fanazavana, maninona ny andro vitsy mialohan'ny fivoriana vao miazakazaka mandravitra ny délégation. Ao anatin'izay fitakina ny famerenan'ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo izay hatrany. Anampy amin'ny Madagasikara amin'ny fitakiny ireo nosy malagasy bodolina frantsay ihany koa ny fanjakana rosianina amin'izao fotoana izao. Fanampiana ara-diplomatika isin'ny fiandrianam-pirenena sy fanatanterahana ilay résolution. Ny firenena mikambana ny taona 7 amin'ny 779 no ataon'ny Rosia ho ny fikambanana les amis de la Russie à Madagasikara tamin'ity androany ity. Ny RM afany malagasy ireo nosy ireo ka mila samy mitaky ny famerenana azy mpitondra fanjakana eto amintsika Gabin Eloano mitatitra ny Antsipriana. Vonina nampy ny firenena malagasy hitaky amin'ny la Frantsa hamerina ireo îles éparses i Rosia raha ny fanambarana nataon'ny fikambanana ARM na les amis de la Russie à Madagascar. Efa hatramin'izay dia nanana an'izany fa vononana anampy ny Madagasikara izany ny Rosianina araka ny fanazavana. Ho fampiarana ny fanapahana no raisin'ny firenena mikambana tamin'ny taona 779 dia manohana ny fanjakana malagasy tsy misy fepetra ny fitondrana an'ny Rosia. Tsy voatery hiafara amin'ny fifandonana sy fampiasan-kery ny fitakiny fa azo atao amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Io indrindra ny fomba anosihan'ny Rosia antsika. Ny Rosia moa zany dia manohana amin'ny manaraka hatrany izy ny fepetra diplomatika ary efa nitaky an'izay ombieningeny izy fa anaty atsika. Misy manko mieritreritra hoe hoany dia efa tapika ve izy mbola tsy tonga amin'izany resaka aloha fa mbola miainga amin'ny fitakina ara-diplomasia hatreto satria misy ane firenena angataka ny azy misy angamba le fatatsika dia nahazo ny azy zany hoe azo atao tsara zany mifampiresaka ara-diplomatika ary tokony izay ihany koa no lalana voalohany. Famelohan'izay fanampian'ny firenena hafa izay dia mila mahatsapa-tenina fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fitakina an'ireo nosy malagasy ireo isika eto Madagasikara ka mila sahy mijoro ny mpitondra eto amin'ny firenena. Tsy azo eritreretina mihitsy ny hoe firosoana mankany amin'ny fiaraha-mitantana ary ady hevitra tsy tokony hisy eto amin'ny firenena izany satria any Madagasikara ireo nosy ireo hoy ny fanazavana. Ohatra ny nataon'ny Maurice mitaky ny azy, ohatra ny Haïtianina mitaky ny azy, da ataonantsika hoe mijobotsika fa tsy andaraka eny roandoha. Koa zany dia fanjakana no tena tetinafika voalohany aloha satria izy no fitondrana mahefa aloha hatreto. Frantsy bien moa zany dia misy fionana ny Paris anatanterahana azy io ka dia ho hitatsika vokany. Mila verina aloha ny fiandrenan'i Madagasikara ary vonina metraka an'izany amin'izay fomba azony atao i Rosia hoy ny ARM. Ny 3 Jona izao no amaly ny fanontaniana hoe tena tian'ny Madagasikara sy malagasy tokoa ve ny mpitondra eto amintsika ireo? Hoy kosa ny solombavambahoaka naneo ny heviny mikasika ity raharaha ity. Raha ny vaovao voaray avao ambadika eo amin'izao fotoana efa nivoaka ny anarany Papa vaovao andimbin'ny Papa François efa manomakomana ny sary sy ny mombamomba azy ny mpanao gazety eo ambadika eo ahafahantsika any an-tokantrano mahafantatra hoe iza indray zany no Papa vaovao hitarika ny fiangonana katolika manerana an'izao tontolo izao manomboka eto ho ampitaitsika miandalana tsy ho ela.
fa hiakatra 2 ny taux directeur nanjana-bola fototra araka ny tapaka nandritra ny fivoriana nataon'ny komity ny vola banky foibe Madagasikara ny fahenina ny volana May. Raha isorohana ny fiakarany vidim-piainana no antony nandraisana ny fepetra hiteraka olana maro indrindra ny ara-toekarena. Eto amintsika izay ho ny mpahay-toekarena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Niakatra 2 ny taux directeur na ny zana-bola fototra taorian'ny fivoriana ny tanterahany komite monetaire ny banky foibe ny Madagasikara tamin'ny fahenina ny volana May lasa teo. Araky ny fanambarana navoaka ny banky foibe ny Madagasikara hoentina isorohana ny fiakarany vidim-piainana no anton'izao fiakarana izao. Ny fanamafisana amin'ny politika ny vola dia manaprofo fa tena ilaina ny isiny fampiakarana io mba hiarovana ireo toe-javatra izay tsy mbola azo antoka mety iseho. Anisan'ny voalaza tao anatin'izany eo ihany koa ny fisian'ireo ambina maro ara-toekarena. Anjara asan'ny banky foibe ny fandaminana ny ara-toekarena indrindra ny prix. Anisan'ny anton'izao fampiakarana izao ny fametrahana paikady ahafahana mifeny fiakarany vidim-piainana hoy ny mpahay-toekarena iray. Na izany tsy maintsy sisy vokany izao fampiakarana izao. Anisan'izany ny fitotonganana ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara. Ny antony fiakaran'io mety antony zany satria rehefa nivakina le communiqué dia rôle ny banque centrale manko ny tena anjara asana dia resaka stabilité an'le économie surtout les prix zay ny tena zavatra imasoan'ny banque centrale. Dia les prix inflation zany somary niakatra avoavo kokoa noho ny inflation zay neritreretin'ny banque centrale tokony ho tratrarina amin'ity taona ity. Dia ahafahan'ny banque centrale mifrene an'io fiazakazan'ny prix io zay inflation ny anarana dia akarina ny taux directeur dia iny avy eo lasa miakatra ho azy ny taux d'intérêt appliqué ny banque commerciale ireo miavitsan'ny olona indram-bola any amin'ny banque commerciale. Nambarana hatrany fa zava-dehibe ny fitsonjovana ireo orinasa voakasiky ny fampiakarana. Io fampiakarana io izay ampihena ihany koa ny fampiasam-bola eto amintsika. Aleo zany tsy visena aloha l'inflation na dia eo izy inflation io satria mbola ho isy inflation par le coût ho avy eo zany hoe les dépenses énergétiques itombo any entreprise BDB reny zay le inflation par le coût dia aleo zany allégena ny charge financière an'ilay entreprise afahany manana marge izy tsy appliqué an'le fiakarany dépense énergétique any amin'ny prix zany hoe ahena zany charge financière mba compenser zany le hoe charge financière midina dépense énergétique miakatra dia compenser io dia zay no afahantsika milimiter impact an'le prix de pétrole amin'ny inflation, milimiter impact an'ny prix de pétrole any amin'ny croissance économique. Afaka mindram-bola amin'ny banky foibe ny banky arabaritra ka amin'izay fotoana izay no miantra ny taux directeur. Araky ny fanazavana trany vokatry ny fanapahan-kevitra États-Unis amin'ny fampiakarana etra sy ny fipetra no raisy ireo firenendehibe ary ny fiatraikany ady maro no antony tsy maintsy nandraisan'ny banky foibe ny Madagasikara io fanapahan-kevitra io. Fa kely ny herijika tratrarany tanjona ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy ny taona 2024 ho ny masovoan'ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara androany. Betsaka ny olana ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-tontolo iainana eto amintsika. Manana andraikitra goavana amin'izany ny orinasa amin'ny fanaovana tamberina andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana nandritra ny varavarana misokatra natokana ho an'ny RSE teny Ambodivoana tamin'ity androan'ity santatra ny aina. Afaka 5 taona no mifarana ny fepotona tokony hatratrarana ireo tanjona ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD kanefa mbola eo amin'ny 5% n'ireo tanjona no efa dratra amin'izao fotoana raha ny falazavan'ny masoivon'ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara androany. Mbola maro ny olana ara-tsosialy eto amintsika toy ny olana eo amin'ny falabeazana, ny tsy fahaleovantena ara-tsakafo, ny tsy fisiany asa ary ny tsy fisitrahana ireo zo fototra maha-olombelona. Misy ihany koa ny olana ara-toekarena sy ny ara-tontolo iainana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro. Manoloana ireo olana ireo fa olana iray androsoana makany amin'ny hoavy maharitra sy lovain-jafy ny tamberina andraikitry ny orinasa eo amin'ny sehatry ny sosialy sy ny tontolo iainana na ny RSE.
efa misy ny orinasa mirosa amin'izany saingy mbola maro no entanina ametraka izany ho lahara-pahamehana. Ces objectifs, pour les atteindre en 2030, qui est normalement la date limite, ça va être extrêmement compliqué. Ho sarotra ny anatratrarina ireo tanjona ireo amin'ny taona 2030 izay tokony fiampitoana farany satria mbola betsaka ireo asa tokony atao ary mila famatsim-bola goavana. Izany nahatsapanay fa tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny hetsika isan-karazany, ny sehatra tsy miankina, ny orinasa, ny tontolo industrialy rehetra ao amin'ny firenena. Hetsika RSE mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny toe-karenina. Koa izahay amin'ny mampisehatra anay dia manasa, mampirisika ary mandrisika ny orinasa mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa maro samihafa ankoatra ny fampandrosoana ny orinasany. Pour contribuer au développement du pays au-delà du développement de leur entreprise. Ho fampiroboroboana ny tetikasa RSE ataon'ireo orinasa totosany alakamisy 8 Mey ny journée porte ouverte RSE. Etsika tafiditra ao anatin'ny fandaharana lasan'ny vorona Europeanina Climinvest. Nasongatina nandritra izany ireo orinasa 12 nandrobaka ny amboara tamin'ny fifaninan'la RSE 2024 andiany faharoa. Nanamarika ny etsika koatra ny fampiratiana nataon'ireo orinasa, ny latabatra boribory, ny fifanakaloza-kevitra ary ny etsika mampitombo ny fifandraisana. Mialohany hidirantsika ao anatin'ny doka fohy vetivety ampitaiko aminao ny anaran'ny papa vaovao Robert Prévost, papa américaine voalohany izy io, izay ny safidy ny anarana mahapapa Léon XIV sivy ambinipolo taona lehilahy. Ho arahantsika eo ny mahakasika an'izay rehefa feno ny fanangonana ny sary sy ny fanambaovao mahakasika azy ataony mpanao gazety ao ambadika ao dia izay ihany koa no entsika amin'ny sedy vetivety ao anaty doka fohy. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho anofonofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika miteti-kasanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manana nofinofy ianao eto izahay hanatanteraka azy. Reharehanay eto amin'ny Bred Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa 3 hetsy. Manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao. Bred Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Tsara be izany café au lait izany tansa. Tsara rô flandy e. Satria ronono mandrimamy top les nouvelles recettes nampiasaiko. Top les nouvelles recettes, tena top. Manolotra fihenam-bidy anao ny top lait. Arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary 4 arivo ariary dia efa mahazo ny kely. Ndao mamokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary aingam-piasa no azona vokatra tsara. Milina mahavita mitody vary hatramin'ny 2.5 taona isan'ora. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora.
Mamena ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiality mikasika ny papa vaovao avy hatrany no ndeha hoentina aminao vetivety hoentsika manomboka izay tapany faharoa ny fampalalam-baovao zay. Ny kardinaly américaine Robert Francis Prévost no nandimbo ny papa François 7 taona izy ary izy no papa américaine voalohany teraka tamin'ny 4 septambra 5 7 tao Chicago, États-Unis, papa Robert Francis Prévost. Tamin'ny taona 4 notendrena ho eveka ny notendrena ho eveka izy ary tany amin'ny taona 3 natolotra ho préfecta ny disa dikasterny raharaham-piangonana sy ny fiainam-pinoana tany an-toerana ho hitantsika hoe zahantsika hoentina miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny fanampanazavana bebe kokoa makasika izay. Fa mangataka ny anaovana ny lalao any Ambatondrazaka ireo kluba mpanohana ny AS Fanalamanga ao anatin'ilay dingana manaraka fifaninanana PFL. Mila rana ny fitsipiky ny fifaninanana ary tombony ho an'ireo petit baolina kitra any amin'ny faritra ny fahitana ny trakefan'ireo efa matianina Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny fanambarana ofisialy tao anaty tambazotra an-tserasera nataon'ny Pro League milaza fa atao eto Antananarivo avokoa ny lalao mandroso sy miverina noho ny antony tsy azo anoarana sy noho ny fahamaroan'ny lalao mandeha dia nanao fangatahana mba hisiany lalao any Ambatondrazaka ny mpanohana ny ekipa AS Fanalamanga. Tafiakatra amin'ny dingana mpaefadalana ny AS Fanalamanga solitena ny lalao Tramangoro ka rary ny raha any Ambatondrazaka ny lalao miverina no atao izay atao ny 24 Mey ho avy izao. Izahay club de supporters ny AS Fanalamanga aloha Tramangoro dia manao izao fangatahana izao noho ny fahitanay ny communiqué officiel tao amin'ny page ny Pro League izay milaza fa ho centrena any an-tana avokoa ny match aller retour ny manomboka quart de finale ny Pro League. Mangataka izay ho an'Andriamato ministra, président ny fédération malagasy ny baolina kitra, ny président CFM, izay club de supporters dia mangataka ny anaovana ny match retour atia aloatra Ambatondrazaka noho ny antony tahaka izao satria mampidi-bola ho an'ny club ny fisiny match retour aty ary ihany koa manome lesona ho an'ireo tanora aty amin'ny faritra dia ny manaraka izany isan'ny mitondra misy lanjagoavana eo amin'ny fampandrosoana ny commune Ambatondrazaka izay fisiny match aty Ambatondrazaka izay dia eo ihany izay club ny supporter ihany koa izay vonona tanteraka izy hiatrika sy anohana ny ekipanay Fanalamanga amin'ny match retour izay ho avy eo. Nambaran'ireo mpanohana ihany koa fa ilain'ny petit baolina kitra ny aloatra Mangoro ny mahita ny traikefan'ireo mpilalao matianina ary mbola tombontsoa ho an'ny tanàna Ambatondrazaka ihany koa. Ny fangatanay zany dia mba tombontsoanay lehibe mihitsy ny fahitanay ny ziveranay manao aty. Ny fangatanay fotsiny zany dia ny règlement de compétition ny arahany vao nanomboka i baolina efa nizaran'ny règlement de compétition ka noho izany aloha le règlement de compétition tokony ho arahana fa tsy ovaovaina mpanodinana le izy. Zay zany dia mangataka ny anaovana ny match retour eto Ambatondrazaka. Mangataka ho anareo aminareo ministra, tompon'andraikitra, mpanapa-kevitra fa naheno zay fa hoe ho atao any Antananarivo ny fifaninanana izay miverina. Nefa io dia tombontsoa anay club de supporters aloha voalohany indrindra, tombontsoa ny commune anay, tombontsoa ny club Fanalamanga ary indrindra tombontsoa lehibe ho an'ireto tanora mpilalao anay reto mahita ny traikefa an'ireo professionnel anay ireo. Mianto fandiniana lalina ary manantena ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Voakasika izany izy ireo isiny fanaran-dalàna sy hanome lanja ihany koa ny baolina kitra. Fa tokony todika any amin'ny tsena avokoa ny hafaran'ny fiompiana sy ny vokatra avy aminy ho tonga fidiram-bola maharitra ho an'ny tantsaha amin'izao fotoana izao tsy maintsy jerena nefa ny kalitao na mitady vokatra betsaka azy isika hifanaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana ireo no isan'ny songadina nandritra ny tsena be ny fiompiana handihany fa 7 tamin'ity androany ity. Tsika ny makasika an'izay fanadihadiana makasika ny tsena be ny fiompiana izay. Mifampiankina ny fambolena sy ny fiompiana. Vokatra avy amin'ny fambolena no atao sakafon'ny fiompiana.
Nisongadiny io androany nandritra ny foaraben'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy teny amin'ny malagasy professionnel de l'élevage na ny MPE na ny SAN. Mavokatra isika malagasy fa tsy ampy. Mila rovany amin'ny aretina ihany koa ireo biby vokarina mba ho salama ary ampitomboana taranaka. Efa miroso amin'ny fanafarana tsirona biby avy any ivelany ihany koa isika hoy ny fanazavana hakana taranaka biby tsara. Ny fiarovana ny biby amin'ny alalan'ny vaccination de parasitage na ny fanalana ny katsetsitra, ny fitsaboana ary ny asan'ireo vétérinaire isan-karazany. Ankoatr'izay ihany koa moa zany dia mampiasa digitalisation ihany koa tsika amin'ny resaka traçabilité ny biby izay tafiditra ao anatin'ny fiarovana ihany koa zay sy indrindrandrindra ny sécurité ny biby sy ny gestion ny population ny biby izay misy eto amintsika. Ankoatran'izay moa zany dia manao ihany koa zany tsika ny télédétection ny resaka pâturage mba ahafahana miantoka ny sakafon'ny biby dia ny resaka insémination artificielle ihany koa moa zany amin'ny fanatsarana ny taranaka biby izay misy eto amintsika. Betsaka ireo sationan'ny voka-pambolena sy fiompiana hita teny amin'ny MPE na ny SAN androany. Isan'ny songadina ihany koa ireo voka-pikaroana vaovao manaraka ny toetrandro amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mahita kosa ireo mpisehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra sasany fa raha tianao tratra io fahavitantena ara-tsakafo io dia ny vidim-bokatra aloha no mila hatsaraina mba hahatonga ny tantsaha hazoto amokatra kokoa hatrany. Ny zako miteny amintsika foana manentana hoe misy fomba fitenena zao aza be fa maritra atao rambonosika ny lanitra tsenjera no toanana. Isika raha mieritreritra n'izany fizakantena ara-sakafo zany hoa dia vidim-bokatra io aloha atao voalohany maro toerana. Rehefa maro toerana io mahazo tombony ny mpamboly dia mamokatra ny olona. Ahoana zavatra azahoana tombony ve dia tsy vokarina fa le izy tsy azahoana tombony mihitsy mamboly indrindra io resaka vary io. Vokatra zay ilay mpamboly vary mahazatra ihany mamboly mba hoanina le olona mba ho ivelomana ary indrindra mba ho amidiny kely amin'le fararano iny tapitra tsisy iray volana koa miakatra ny vokatra dia tapitra lafiny daholo satria efa tena tsy mahazaka anazy le zavatra vokarina fa izy raha isan'ny mpanjifa rehefa tonga ny fahavaratra. Manana teknika mpiompiana tsara isika eto Madagasikara saingy tsy ampy ny fitrandrana azy. Manana manam-pahaizana momba ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa isika eto Madagasikara kanefa tsy misy manosika. Mila tsaraina ihany koa ny masom-boly. Mila omena sehatra ireo manam-pahaizana malagasy na vita fikarohana ary toanana. Aritra efatrandro moa ny tsenabeny ny fiompiana ity. Lafim-baovao hafa vetivety miantso ny filoham-pirenena hidina ny ranobe hijery ny alafelo baobab izay arovan'ireo ny fikambanana mazoto raha ny fanambarana nataon'izy ireo taorian'ny kabary izay nataony Andry Rajoelina ny alahady lasa teo. Ireo baobab zava-maniry samihafa mampiavaka ny faritra izay ahina ho voasoroka avokoa anatin'ny tetikasa Base Toliara. Ny fikambanana izay manamafy ny fanoherana ny tetikasa Base Toliara noho ny antony maro ary lazany tsy emotra amin'ny fiarovana ny taniny ihany koa nandritra ny faneho-kevitra nataon'izy ireo. Fapejy ny fanatanjahantena no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Mahatratra 304 mipandray anjara amin'ny topina ny Ultra Trail des Hauts Plateaux amin'ity taona ity. Taremarika ambony indrindra hatramin'ny siny ny hetsika ara-panatanjahantena ho ny mpikarakara. 9 taona no zandry indrindra amin'ireo mpandray anjara ary 20 taona no zokony indrindra. Misy karazana hazakazaka misy 12 ny zoma hatramin'ny alahady hanaovana ny hetsika ka ray faingo 10 kilometatra no akaiky indrindra raha toka 930 kilometatra ny lavitra indrindra doara antsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Zava-dehibe loatra ny resaka sécurité. Sécurité zany na resaka santé zany hoe sena maratra na misy mahazo na hoe sena misy fahaverezana dia fatary fa amin'ity taona ity dia 10 nisan'ny skody izay eny an-dalana eny misy ambulance anankitelo amin'ity taona ity misy dokotera anankidimy misy masseur infirmier amam-polony misy ny azakazaka vaovao nataontsika hoe SCAC paratrail. Izy io zany dia karazana sarety misy olona anankiroa atleta anankiroa lahy sy vavy
izay clema manana clema arabatana dia reo olona reo zany hoentina bénévole tsara sitrapoa 12 équipe anankiroa amin'ny azakazaka MCB Sumitrel 10 km miainga Vamantasoa tonga aty Ambatobe. Lafomba vao hafa isan'ny mahasarotra ny ady atao amin'ny fiparitahan-drongony avao betroka ny afisian'ny kolikoly avileta sy ny tambazotra matanjaka hoy ny solombavambahoaka voafidy atao an-toerana. Ny ao Mahatalaky commune Ivahoana district amin'ny betroka izay vao nahatrarana rongony Zatokony Omaly ka eto Andriatsilavo. Rongony misy Zatokony milanja 27 kilao no sarony zandary tao amin'ny fokontany Mahatalaky commune Ivahoana district ny betroka. Olona telo no voasambotra tao anatin'izany. Efa nisy ihany koa rongony 570 gony izay milanja 2,9 kilao sarona tamin'ny fiandohan'ny volana May. Izany hoe tao anatin'ny 7 andron'ny volana May, mitotaly 570 gony ny rongony sarona atao betroka. Noho ny kolikoly avolenta sy ny fisian'ny tambazotra matanjaka ny tsy mahafoana ireo afera rongony avy any an-toeran'ireo, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana raha nanio ny heviny. Ary misy ireo voasaringotra masama noho na volabe. Matetika koa ataon'ny zanampitany finemena sasasato taloha dia hoe moditratrandreo le rongony fa le olo sisamborondreo dia angalandreo vola dia rongony fotsiny ataon'ireo résultat. Misy an'izany aby izany zavatra misy amin'io distrikny betroka io. Mody manambotra zareo visivisy any nationndreo angalandreo vola io dia votrany zareo dia ataondreo nanotra le olo. Fa fantasinay daholo io zany fa zay zany tsy afaka manotra satria kely zany zay dia van'le opérateur satria mpanao business affaire ange le olo e. Karaha fa misy olo koa zany zasy mandraiky olikoly dia sahala manamarina ny mpanao rasy. Dia zay ny manimbanaka betroka koa satria matanjaka réseau zalahy mpanao rasy reo zany dia ohatra raha mandaika zany député. Tranga efa nisy tseto amintsika izany hoe zava-matomelona no gazana nolazain'ny zandary fa nodorana saingina fenin'izy ireo. Raha tsy ilaza fa tsy ilay raha kokaina tany Nosy be. Olona manana andraikitra ambony sasany ary misy ihany koa ireo mpitandro filaminana sasany miara-miasa akaiky ao anatin'izany tambazotra izany ka mahasarotra ny ady atao. Matetika mifandray amin'ny asan-dahaly ihany koa ireo tambazotra mpanao afera ireo. Satria ahoana moa sy avofona ny asa resaka rongony io atr'izay zay. Fa zay hoe sikelinana ny raha satria matanjaka dia rezao io. Zay kosa mahatonga anay mbola miady amin'izao hoe amin'ireo mpanao tapikandrona omby, le mpanao erakelina omby, le mpividy omby. Mbola misy complice amin'ny dahalo koa reo satria ahoana maombondreo roa andreo mandeha amin'ny tany sisy mpangalatra fa ahoana ny omby agnaty valan'omby misy mpangalatra. Fa misy complice koa zany ao. Fa io sy merci foana. Zay zany tadiaviny amin'izao hoe résultat sahala amin'izay satria malaza loha sy betroka zany azonareo miresaka hoe alatromby sy resaka torongony ty. Eto zany dia manao ansoavo amin'ny lehibe ny zandarma sy lehibe ny senambaratongany. Fa mba raha fa manisy fitorian'ireo olonay reo aty amin'ireo ty zany mba constate ho sara izy fa ireto olo zay tratranay rongolo be da be to ndraika sofaly amin'ny zandarma reo e. Dia miteny amin'ireo koa zany fa hoe manao an'izao koa nefa sy voavidindreo raha zany fa avy alao zareo hiasa aloha. Zay sy mazabany amin'io avy alao reo hiasa satria za dia fa niteny hoe za hoe sy manao intervention io zany natonga ty ako ty satria zavatra fanarahana io hoe pas d'intervention resaka rongony resaka halatromby. Zava-doza ho an'ny firenena, indrindra ho an'ny firenena mahanitra tahaka ny Madagasikara ny fiparitahan'ny zava-matomelona. Zava-doza ambonin'izay ihany koa nefa ny fahitana fa misy amin'ireo nomena andraikitra amongotra izany indray no miara-miasa sy miray petsapetsa amin'ireo mpanompo trafika. Mila paikady matotra ny famongorana izany ary mila fanapahakevitra entitra amin'ny fampiarana ny lalàna, tsy misy kinamanamana. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Valome 5,770 valome 5,20 tsaroana androany ny farana ny ady lehibe faharoa tao Eropa teo ihany koa ny fandresen'ny la Frantsa ny Allemagne nazi. 20 taona lasa ihany koa ny avon'olona matsiravana tao atsinanany Algérie izay namoizana ain'olona nala maro tranga izay mbola mampifanolana ny la Frantsa sy Algérie hatramin'izao. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa amanaraka indray ary tombokilasy tovovavy veloma tompoko.
antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Nivavao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.